Maro no ho avy amin'ny anarako izy ny voasoratry ny baiboly soratra masina. Fa rehefa jerentsika amin'ny endrim-pamantarana, endrim-pahafantarana, amin'ny lafiny anankiray zay hoe maro no ho avy amin'ny anarako zay de ohatran'izao no fiseho an'izay. Hitanareo zao ny atea avy amin'ny anarana Jesosy Kristy izy. Zareo milaza azy ho atea izy, fa tsy misy déontologie ateisme azy mihitsy ny zavatra ambarana. Tsy milaza zavatra pragmatique izy tsy midétailler principe sy façon fiaina am'izay mahate an'izay izy fa Jesosy Kristy foana no ataony resaka. Hitantsika izany eo amin'ny vondrona. Lany andro zareo miresaka am' Jesosy Kristy, lany andro zareo miresaka fanahy masina. Maro no ho avy amin'ny anarako. Zany hoe na ny atea ara zany tratran'izay fandrika izay. De tsy ry zareo atea ihany fa hitanareo ihany koa rendry tsaratsara hoe izany Jesosy izany no Zanahary izany no Mesia mpanjaka tsaratsara. Maro no ho avy amin'ny anarako. Inona ihany koa jerenareo ny profil Facebook be da be. Jésus Christ my king, Jésus Christ my king daholo zany ny bio-ny olona. Fa ny contenu an'ilay profil tsy misy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra akory. Tanjatanjaka olona séduisante dans le sens hoe challenge, dans le sens hoe mankalaza tena, zany daholo le olona. Maro no ho avy amin'ny anarako. Fa tsy amin'ilay zavatra teken'ny baiboly hoe zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Maro no ho avy amin'ny anarako. Tena be da be reto, be da be. Be da be. Tamin'ny propagande iny ihany koa de hitantsika, même après ny propagande mbola hitantsika izany. Tsy zalazain'ny olona Jesosy fa zay lazainao irery ihany. Maro no ho avy amin'ny anarako. Après ny propagande miray feo an'i Kristy, indro-tazako ny fiovana. Enjana, maro no ho avy amin'ny anarako. Tonga amin'ny anaran Jesosy Kristy daholo ny olona. Mpanao politika, vavaka foafoa. Tamin'ny propagande reno de momba antsika Andriamanitra, sy ny sisa isaky misy hetsika atao. Na hetsika C11 na C10 na tsy fantako. Maro no ho avy amin'ny anarako. Maro no ho avy amin'ny anarako. De tsy tenenina amintsika intsony angamba ny ataon'ny reto faux prophète sy milaza zo mpaminany sy Bishop Cohen rehetrarehetra reto. Maro no ho avy amin'ny anarako. Inona moa ny antony ilazana antsika amin'izany? Ny antony ilazana antsika an'izany dia efa voasoratra zany. Maro no ho avy amin'ny anarako. Maranako azy tsy adino zareo Jiosy Gasy. Tsy maintsy soratana amin'ny teny hébreu ny anaran'ny mpamonjy, tsy maintsy zao hoe raha ohatr'izany tsy valable. Maro no ho avy amin'ny anarako. Izy daholo zany. Izy daholo zany. Tian'ny olona misafika an'io anarana Jesosy Kristy io. Ary rehefa misafika an'io izy fantaterahan'ny soratra masina faminaniana. Maro no ho avy amin'ny anarako Jesosy. Dia tsy manambara an Jesosy izy fa Satana no ambarany. Mila maso mijery an'izay. Mila ody maso. Mampanahiry fotsiny de vitsy no mahita ny atan'izay hoe maro no avy amin'ny anarako izay ary tsy manana ny sivana hoe hitsika tsy ho avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ho avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hamitaka fotsiny ihany. Raha ianao ny afatra, raha soa antsika rehetra, bonne journée daholo.